Tany zao feno olona maratra zay tsy mahalala zay fomba hitondrany tenany. Tsy mitondra tena tsara izy ireo satria mihevitra izy fa na ho iza dia tsy mety foana zany. Ka manao toetra hafa izy, manao toetra n'olona zay tsy izy akory, mody manao toetra n'olo-kafa, dia manao sarotava, manao tsiky mangatsiaka eo amin'ny endriny eo, manao toreny hoe mety daholo ireny zavatra rehetra nefa izy mandeha ratsy mijanona ao anatiny ao. Fa tsy tian'Andriamanitra tsara velatsy izany sika, fa tiany ahitsy tsara sika handray ny fanasitranana zay antsika amin'ny alalan'ny fahafatesana sy fitsanganan'i Kristy, dia mba ho tena olona marina, olona tokana, matoky hoe izy ianao ao amin'ny Kristy, fa tsy mila mifaninana amin'ny hafa na mampitany tenanao amin'ny olo-kafa, afaka ataony rehetra aveo hoe amen. Zao manaova fanambaranao anao, tsy maninona na tsy tanteraka akory aza. Hitanareo manao zay azo atao mihitsy sika anafenana amin'ny olona fa hoe tsy tanteraka sika. Tiatsika ny olona hihevitra fa hoe manana izay ilaina rehetra sika. Za zao no manao ny zavatra eo tanàna eo, tsisy olana, tsisy atahorana zao. Fa rehefa lasa kristiana amin'izay ianao, ilay fiteny fotsiny miova, fa ilay olana mbola eo ihany, dia raina ny Tompo, misaotra Jesosy, dia rain'Andriamanitra, amen, amen, amen. Mankany am-piangonana amin'izay amin'ilay endrika mety ihany, miaraka amin'ilay tsiky mety tsara velatsy. Dia ilay fomba kristiana kely efa nianaranao. Haiko izany, sasy miady ny an-dalanao any am-piangonana raha vao mivaravarana, dia raina ny Tompo. Dia rain'Andriamanitra, misaotra anao Jesosy, amen, amen. Verina anaty fiara dia miady hatrany an-tranony iray. Tena tezitra aminy satria izy te hijery baolina kitra. Za lasa mitomany amin'ny trano fidiovana indray andro, dia miasa saina amin'ny andro manaraka. Manao izany herinandro dia mankany am-piangonana indray aveo, dia raina ny Tompo, dia rain'Andriamanitra, alleloia. Teny izany efa nisy ny anao trano koa ve? Eny ary. Fa ilazanareo zao ny fanamasina tena tian'ala izany. Tsara aminao no mamela azy anala izany mialohan'ny anjeranao. Mamela azy mba handamin'izany miaraka mba hahatonga izany voalamina tsara. Tsy afaka mahazo fanampiana avy amin'Andriamanitra ianao raha tsy efa manaiky fa hoe mila fanampiana marina. Ka ny zavatra voalohany ilaina ataontsika dia mankany amin'Andriamanitra dia manao hoe tiako ianao Tompo, ankasitrahako ny famonjena fa za be korotana. Dia mila famarinana, tsy te hiaina fahadisom-panantenana. Tia koa zao vavaka ho atao isan'andro Andriamanitra, sokafo ny masoko amin'ny sehatra rehetra izay mahadiso ahy dia ampianaro fahamarinana. Iresaka misimisy kely ny fahadisom-panantenana sika amin'ray amin'ireo afatra sasany satria saika diso amin'ny sehatra maro sika. Dia verintsika fa ny olo-kafa no manana olana, ianao ny diso fa tsy mety faly any, adosonao ny tsy mahafaly ahy. Raha mba nanao tia zao ianao dia tsy mba nanao ny olana io aho. Salamo 8:2-2. Ndao hijery ny fahatsoran'i Davida ange sika e. Fa mahatra sy malahelo aho. Ary ny foko dia voatsindrona atao anatiko. Laza aminareo aho, Davida mpanao salamo dia tena voakapoka mafy tamin'Andriamanitra. Rehefa namaky salamo ianao dia mahita fa tsy mba nanao mody olo-kafa izany izy. Averiko indray izany. Tsy maninona ny hoe tsy tanteraka ianao. Raha ohatra tsy tanteraka ianao, tsy tokony mody anao tanteraka izany ianao. Afaka milaza ianao hoe mila fanampiana avy amin'Andriamanitra. Jakoba 5:20. Ko mifanekeliko nareo ary mifampivavaha mba ho sitrany nareo ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Mazava ho azy fantatsika fa afaka mifona amin'ny fahotantsika amin'Andriamanitra sika. Dia avy aminy famelana ny helotsika. Fa toa tsara matetika ilay miresaka amin'olona dia mamoaka zavatra avy ao aminao ao. Ny olantsika ankehitriny dia
satria ny fahitsiana sy ny voninahitra dia efa nakisaka mihitsy ary ny fijoroana dia tena saiko tsy takatry ny ankamaroan'ny tanora akory. Betsaka ny olona mahita fa sarotra mitady olona izay afaka resahany sy hoe mba hitokisana fa tena hiazona ny tsy ambaratelony. Fa misy ny olona misafidy ampaindrena fa mahita namana tsara. Karazam-pianakaviana matoky, mpitarika ara-panahy matoky, raha mila olona tena matoky ilaina resahana tokoa ianao. Za akory tsy mampahery olona mba hanaraka famorona-kevitra mandritra ny 20 taona fa raha mila torohevitra ianao. Efa voafaritry lalàna tsy hiteny zava-miafinao izy ireny. Matetika ange sika mila mamoaka fotsiny, mila mamoaka izany ao fotsiny sika. Efa taona maro dia maro tany. Izany hoe tamin'iza 20 taona milohan'ny tena nilazako tamin'ny olona izay nitranga tamiko. Izany ka tena zava-miafina ny ainana nandritra izany taona maro izany. Manina ary tsy ho lazaiko olona izany tena natahotra ny heveran'ny olona ahy. Natahotra so fantatry ny raiko fa hoe nilazaiko olona izany, natahotra so dia fantatry ny reniko hoe nitantaraiko olona izany fa tena izany mihitsy ny tiany satana iainantsika ao amin'ny tahotra. Tiany ompitehana tanteraka ny fiainantsika dia ampitahoriny sika hoe sao dia ho hitan'olona. Mety ny varoteny ianao taloha dia izao ianao matahotra. Sao fantatry ny olona. Ninona fitrangan'izany? Zava-miafina na levimbelona tsy maty izany. Fa mitohy mikika atsika izany. Ary misy lanjany io mifampifona fahadisoana io mba ahasitrana atsika. Matetika raha ohatra manana zavatra miafina aminao ao ianao dia manafika anao ny fahavalo dia toy ireny hoe tsy tafahoatreny mihitsy ianao tsaroako tamin'iza tena nanana olana tamin'ny fialonana olona. Ary tsy tia ahatsiaro ohatr'izany aho fa tena adalàna izany fa izay aloha ny tsapako. Ary tsy naresany mihitsy aho fa Andriamanitra nanisy fandrina tatam-poko hiteny amin'ny Dave. Dia nangataka azy hivavaka ho aho. Fa tena nampihitra matetika ny milaza amin'ny olona izay zavatra lalovanao na izay zavatra vitanao fa amin'izany asan'ny fanetreteny izany mihitsy no andraisantsika fanampiana avy amin'Andriamanitra. Manampy ny manetriteny izy. Ny olona ampian'Andriamanitra dia izay milaza hoe mila fanampiana. Aza mitoetra amin'ny aizina izany ianao. Izay entinao eo mazava ihany no ho hita. Matetika mihitsy rehefa manana olana sika ka maratra dia manome tsiny olon-kafa foana sika. Nanomboka tao amin'ny Sahan'ady izany. Ary saika entiny any amin'ny fiainan'ny olona rehetra izany, za zao iray ianao koa zao azo antoka. Raha vao tara-miasa dia adsoina olon-kafa izany. Misy olona ao trano tokony mba hanao zavatra izay tsy nataony dia izany lasa niaran'izany ka nampatara ahy. Marina e. Tsy manaiky sika hoe mety sika ny tokony mba ho mifoha aloha dia manokana fotoana malalaka amin'ny fiainantsika mba hahatonga izany. Afaka hikajy ny sasany amin'ireny zavatra ireny izay mety tsy hampoizitsika. Ka aza vela isy olona hanome tsiny anao ny amin'ny olana dia aza manome tsiny ny olana ny amin'ny olanao koa. Hoy ianao ka tsy adsoko izany. Ny olona ary nanao izany na izao tamiko izao hitanareo. Mety ilay misy ianao izao no tsy adsoinao fa aoka izay zava-mitranga aminao tsy ho fialatsiny hijanonana amin'ny toeran'io. Izany hoe hitanareo rehefa manomboka nahita fa ay Andriamanitra miany amin'ny fiainako rehetra ary izany tsy hoe resaka vovonjy fotsiny ka hoe raha vao tsy manao korotana amin'izany mandra-pandehako any an-danitra dia afaka manana fitoerana sy karazana faliana kely fotsiny. Tena gaga rehefa nahita fa za tena nanana korotana maro tao amin'ny fanahiko avy amin'ireo zavatra izay nitranga tamiko tany amin'ny lasa nefa misy ireo teny fikasana ao amin'ny Baiboly izay manarona ny tsirairay avy amin'ireny dia tsy isy na dia iray aza amin'ireny hirifiry ireny izay tsy maintsy iainako fa efa nosaroana an'Andriamanitra daholo ireny fa za mila mamantatra izay avo vidy novidiana sy natolotra tamin'ny alalan'Rany Kristy dia mila manomboka manokatra ireo zavatra ireo sy niankafiany fiainana izay nahafatesany Jesosy ho fananako. Ka mety mbola tsy hainao koa izany. Mety olona nitarika anao teto androany, mety mipetraka aminy ianao dia mampanantena zavatra betsaka anao izy raha mety tonga eto ianao. Fa le resaka dia hoe efa eto ianao izao. Ary tsy mbola tafavoaka eto aloha ianao izao.
Rehefa tonga amin'ny fifandraisana amin'ny Kristy marina isika dia misy fiovana mahagaga zany. Tiako zany. Alaina ireo zavatra azy dia omeny zavatra tsara sika. Anome ohatra anareo rehefa nanambady andeva tsy mbola nanana fiara fa devo ny nanana ray. Ka raha vao ny tena hoe za zany nanana ray koa. Firy aminareo mahazo zany? Azonareo amin'izay zany zay, eny ary. Zao, rehefa milaza ianao nandray ny Kristy toy milaza zany hoe za koa, dia ny hatsarany rehetra no mitelona ny tsisy dikanao rehetra. Ny tsy fananako fiara dia nately ny fananandevy fiara ray. Nafinaritra zany. Aveo koa moa nanan'ireo zavatra rehetra tsy nananako taloha. Zany ka zavatra tsara. Jesosy nanome antsika faliana solon'ny fisaonana, hatsarana solon'ny lavenona, fiderahana fa tsy fiasan-tsaina, fanajana ny tenantsika mihoatra noho ny henatra, famelan-keloka mihoatra ny tsiny, fanantenana mihoatra ny fahadisom-panantenana, fahamarinana mihoatra ny heloka dia zany tsy afaka sady tazoninao, ny lavenona dia eo koa ny hatsarana. Zao sika zany mandavaka. Lazao ina ary ny tianao lazaina amin'izany? Hitanareo, raha tianareo ho azo ny fiainana mahafinaritra izay tiany Kristy hanana anareo, dia tsy afaka mijanona fotsiny amin'ny toetra nadalany alakamisy ianao, dia mipetraka fotsiny iray andro ary misaina ireo karazana dalàna izay nataony olona rehetra anao tamin'ny fiainanao manontolo. Dia hoe tena voy ianao zao dia mitady fomba mahaliana faty azy dia te hamaly azy ireo tokoa ianao ary zany indray dia tsy mba ho tidy sy mba ho zao. Mila rinao ireo lavenao aloha. Arinao any zany dia ho alainao ilay hatsarana. Amen. Ny anadahako maty 23 taona lasa tamin'ny alkôla sy rongony ary areti-tsaina koa, ary zandriko teo amin'ny 7 taona izy. Nanana ny tombontsoa rehetra amin'ny fiainana mahafinaritra. Tokony teto izy zao tato amin'ity conférence ity miaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminay. Nanao izany taona vitsy izy tsy manam-potoana ilazana ny tantara rehetra fa mandra-pahitan'olona azy tany amin'izany trano izany dia efa tena simba tanteraka ny vatany dia zany moa tonga dia nidoranay zany dia lavenona nalefany zareo dia nentinay tany amin'ny toerana mahafinaritra indrindra zany dia narinay ny lavenona tsy tena nanana fiainana mahafinaritra loatra izy fa ny lavenona nataonay tamin'ny toerana mahafinaritra indrindra satria efa mba nisy zavatra tsara ihany izay nandalovany tany amin'ny lasany. Nefa Andriamanitra efa nandray azy taloha, efa nanaiky an'i Kristy ho mpamonjy azy izy. Nefa tena mbola olona be korotana, tena olona be korotana mihitsy izy. Andriamanitra aloha tena mamindra fo. Hatramy ny fahatakaran'ny irifiritsika ary na dia ireo korotantsika matetika koa aza. Dia matetika hitanareo ary tsy mitazy izay ampiasany ity amin'ny fomba diso akory ka aza tezitra raha manao izany nareo, manao izay manaovana fampitana fotsiny matetika rehefa mandoro ny fatin'olo ity ny olona ny azy ireo zany tehiriziny zareo ny laveniny. Ary afaka manao izany nareo amin'ny fiainanareo, afaka manana laveny lasanao ianao dia afaka tazonao anoany zany. Mety tsy tena rarahinao matetika zany fa zao indraindray ianao te hiverina hijery zany indray. Za manosokevitra anareo alaivo ny laveno lasanao dia ario anoany dia aleo ireny hivadika ho fahatsarana indray. Amen. Hitanareo any amin'izay nanariako ny lavenony anadahako, tsisy hevitra ny anangonako izany intsony. Tian'Andriamanitra hivoaka eto ianao androany efa vonona fa tsisy alina fahalaniana ho an'ny sahona intsony. Ahoana? Inona ny idiran'ny sahona amin'izany? Tao jerena ny Exodosy 5. Tena ho averiko kely ty avary ity dia ho antsika hoe alina iray indray niaraka tamin'ny sahona tanoany.
Exodosy 5. Ny Israelita tanaty fanandevozana Ejipta nitaraina tamin'Andriamanitra mba hanirahany mpanafaka azy. Mosesy izay karazany Kristy ny ray nanafaka azy ireo. Farao izay maneho ny devoly ary tsy nety namela azy ireo de nandefa loza Andriamanitra fandimidimby de nanao hoe ahita loza ianao mandra-pamelanao ny oloko andeha. Iray amin'ireny loza ireny ny sahona. Zao 7:1-20 de hoy Jehova tamin'ny Mosesy mankanesy amin'ny Farao ka lazao aminy hoe zao lazainy Jehova alefaso ny oloko hanompo ahy. De eto ahy ilaza androany fa manambara amin'ny devoly sika hoe avelao ny olon'Andriamanitra andeha mba hanompo azy. Amen. Vava isolo an'Andriamanitra androany ilaza hoe zao ny lazainy Jehova alefaso ny oloko hanompo ahy. Amen. Fa raha mandaka tsy mandefa azy ianao indro zao amely ny taninao rehetra amin'ny sahona. De isy sahona betsaka nely ary hiakatra reny ka akao amin'ny tranonao sy ny trano fandrianao sy eny ambony farafaranao sy any amin'ny tranony mpanomponao sy amin'ny vahoakanao ary eny amin'ny fanendasa mofonao sy eny amin'ny vilia fanaova-mofo de toy ny manao sara Andriamanitra sahona eny rehetra eny. Hitanareo raha manana alahelo amin'ny fiainanao ianao de eny amin'izay alehanao rehetra zany. Sahona, fitserantenan'ny sahona, lolompo sahona, fahatezerana sahona, fankalana sahona. Marina miaraka amiko foana venareo. Sahona, eny ary. De hoy Jehova tamin'ny Mosesy lazao amin'ny Arona hoe anjiro ny tananao mitana ny tehinao eny ambony sampan-drano eny amin'ny lahin-drano sy ny eny ka mampiakara ny sahona eny amin'ny tany Ejipta ary nahinjitry Arona tambony rano tany Ejipta ny tanany de niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany. Ary niombiasy mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatovany ka nampiakatra ho eny amin'ny tany Ejipta ny sahona betsaka. Ty zao de hitako tena mahaliana satria i Farao zany lasotry ny hoe raha tokony ivavaka izy hoe Andriamanitra azoko zany esoriny sahona de mba hitodika amin'ny olona amana ny olany fa ny anina taony de nampitombo nisan'ny sahona. Marine rehefa mankany amin'ny olona ianao mba hamany olana izay Andriamanitra ihany no mahava azy de toy ny manampy sahona iotra izay efa misy eo ndray. Alay fisaratsena hoe misy sahona eo am-pandrinanareo, sahona manarona ny tongotrareo. 5:1 Ary Farao de napakany Mosesy sy Arona ka nanao hoe mangataha amin'ny Jehova ampialany sahona amiko sy amin'ny vahoakako. De alefako ny olona mba hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova mivonona amin'izay ary. Ary Mosesy tamin'ny Farao, aoka iseho ny voninahitra ao no izay ataoko roviana no angatahako ho anao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao anesorana ny sahona aminao sy amin'ny tranonao ka ho aonely ihany misy azy. Hoy Mosesy hoe eny ary. Roviana ny tianao angatahako amin'i Jehova anesorana ny sahona. De hoy Farao hoe rapitso. Zao, nareo ve mbola te handany alina ray miaraka amin'ny sahona? Nahoana ary Farao mbola te handany alina ray miaraka tamin'ny sahona? Manina izy tsy nanao hoe mivavaha zao tonga de zao mihitsy. Izy ato amin'ity trano ity no iteny zao hoe tsisy alina ray intsony miaraka amin'ny sahona. Hitanareo zao, raha pitso de mety ho isan'ny teny mampidi-dozandrindra amin'ny fitenitsika. Rapitso. Ndao esorina ny sahona rapitso. Ndao hiaraka tory amindray alina fotsiny sisa. Aiza zany mbola miaraka amiko ve nareo? Roviana ary ianao no amelareo olona nandratra anao. Roviana ianao no hijanona amin'ny filazana hoe sarotra loatra. Be loatra zany, tsy rariny zany. Fa teny zao. Zao mihitsy. Zao no andro nataon'ny Tompo. De hifaly sy hiravo aho.
Inona zao ny fotoana nanadanja drindra teo amin'ny fiainananao? Betsaka no ilaza hoe ny andro nandraisako an'i Kristy, saika ho an'ny ankamarony. Sasa mety ilaza hoe tamin'ny zananambady, tamin'ny zanananjanaka. Fa samy diso zany. Fotoana manandanja drindra amin'ny fiainanareo dia izao fotoana izao mihitsy. Satria io ihany no tokana izay ainao tsara fa tena nananao. Ny fotoana ny omaly rehetra efa vita, tsy afaka miverina ianao dia mamerina izay nataony olanao, fa afaka manapa-kevitra ianao androany hariva. Tsy handany alina ray intsony miaraka amin'ny sahona. Ianao tsy hamela intsony izay nataony olanao 20 taona lasa, mbola hifeny fiainanao foana. Fa tena hiezaka ianao dia haka ny hatsarana solon'ny lavenona, hafaliana solon'ny fisaonana, fiderahana solon'ny vesatra. Amen. Hitanareo Jesosy namana olona narivony maro avy tamin'ny sakafona ankizilahy kely. Fa dia tena ampitsara zany na manana ny olona rehetra. Fa tsy nisy afa-tsy mofo kely sy hazandrano vitsy zany ny olona narivony. Fa olona zazalakely eo mekonao sakafoko, afaka anaovanao zavatra zany. Dia mazava ho azy, nampitomboy Jesosy magagy zany. Ary tena ampina manana ny olona rehetra. Ary misy zavatra eo hoe raha omenao an'Andriamanitra fotsiny izay nananao, na dia tsy ampy hamana ilay olana azy zany, na dia izay anomenao azy androany aza dia fiainana simba sy mikorotana sy mahonena. Dia anao zava-mahagaga amin'izany izy. Afaka ampiasaina dia lasa simbanao aza mba hifara amin'ny famanana olona betsaka. Amen. Mamana anareo androany amin'ny tenin'Andriamanitra, dia mizara aminareo aka hitenenana sy hitombony zany mankany aminareo zany dia mankany amin'ireo olona tapitrisana izay mijery fahitalavitra koa. Dia misy zava-mahagaga mitranga rehefa avy namana ny olona rehetra Jesosy, mbola nangonarona 12 isa feno sy tsy lany izy. Ireo zany le potipotiny. Dia hoy Jesosy hoe angony andro sisa tsy lany mba tsy hisy overy fotsiny. Izao ny zavatra tiako lazaina anareo, raha mahatsiaro ianao fa toy ny potipotiny ny fiainanao androany. Raha avelanao angony Jesosy fotsiny zany, izy no namarina fa tsy hisy avelan'ny very zany ny amby lasanao. Ny firinao lasa fitahiana ho an'ny hafa. Ny korotanao mety ho lasa afatra ho anao. Izay efa nandalovanao mety ho lasa fahagaganao dia ho tena fahagaganao an'ny hafa ihany koa. Hitanareo fa taona maro lasa no nanao hoe raha mba tsy nisy nanolana mantsy. Raha mba tsy nisy nanolana izany a. Hitanareo rehefa maty Lazarosy, ny anabavy niteny tamin'i Jesosy hoe raha mba teo ianao mantsy Tompo dia tsy mba ho faty ny anadahako. Jesosy fa taiza renao? Matetika isika milaza zany fa manina no tsy nampianao tamin'izany toeran'izany? Manina ny tsy nampianao tamin'izany nisy nanolana ny vavaka? Nangataka an'Andriamanitra nafaka fa tsy nataony. Afaka nataony zany fa tsy nataony. Joyce ahoana natisitranao tamin'Andriamanitra? Satria izy tena marantsaina lavitra no za. Ary laza zavatra aminareo ino kely zao. Tsy nesorony tamin'izany afa nampandaloviny zany, mariny. Zao, ilaza zavatra aminareo nataony nandalo zany a. Dia te ilaza zavatra aminareo andraso kely. Nanao ansedra zavatra niaraka tamin'Andriamanitra. Dia zao, Andriamanitra nandray izany zavatra simba izany. Dia eto mihitsy amin'izao, ty afatra ity ny fanasitranam-piainako famelomana andray. Ty afatra ray ity ny manana fahafahana manampy olona tapitrisany hanomboka lalana tsara hanasitrana ny fiainan'izy ireo. Raha tonga dia nesolon'Andriamanitra tao fotsiny rehefa ty hiala tamin'izany dia mety ho tsara ihany zany, dia mety tsy naratra, fa tsy mba honanana izao afatra izao mihitsy androany. Tsy honanana izao afatra izao a, tsy haiko hoe ahoana ny san'Andriamanitra izany rehetra izany, ary haiko fa toy ny tsy rariny amintsika izany matetika fa ilaza zavatra ray a, izay rehetra veriko. Re olona, teny aminareo aho fa Andriamanitra nanonitra ho ay avy roeny tamin'izany. Amen. Ary anao izany ho anareo koa izy. Tsy hisaona tsony.